Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Lohahevitry ny tantaran'io indray, ny boka Folo lahy. Lioka toko 7:70. 7 sy ray, aza manadino, makasitraka sy misaotra. Nandeha tongotra lavitra niaraka tamin'i Jesosy Tompo ny mpianatra. Rehefa mamaky Baiboly ianao dia afaka miaraka amin'ireo manerana ny Israely ihany koa. Nanana tombontsoa manokana ny mpianatra. Teo izy ireo tamin'ny nanasitrana ny marary Jesosy. Tamin'izy nivavaka tamin'Andriamanitra iray izay ny an-danitra. Tamin'ny nampitoniny ny rivo-doza tamin'ny teny iray. Ao amin'ny filazantsara ny Lioka, Jesosy mandeha tongotra miaraka amin'ny mpianany tamin'ny lalana be vovoka ho any amin'ny tanàna kely izay teo anelanelan'ny Samaria sy Galili. Jesosy Tompo, ampio izahay. Izany no antsoantson'ny lehilahy miisa 10 rehefa nahita an' Jesosy izy ireo. Rehefa nanakaiky azy ireo ny mpianatra dia hitany fa boky ireo lehilahy 10 ireo. Ny abokana dia aretina sarotra manomboka amin'ny fisiany tasy eo amin'ny hoditra ary mihitatra hatramin'ny faritra rehetra. Esoriny eo anivon'ny fiarahamonina ny olona boka. Asaina mipetraka any anaty zohy na samy sokatra izy ireo. Tsy mahazo lalana mikasika olona izy ireo. Manilika azy ireo ny olona rehetra, afa-tsy i Jesosy ihany. Jesosy, vondra izahay. Mandehana, miseho eny am-pisorona. Tamin'ny alalan'izany teny izany Jesosy dia nandefa ireo boka 10 lahy ho any amin'ilay lehilahy izay mitarika ny asa fanompoana ao amin'ny tempoly. Izy ireo ihany koa no manam-pahefana amin'ny resaka ara-pahasalamana. Ny mpisorona irery ihany no afaka manamarina fa sitrana ireo olona ireo. Nandeha avy hatrany izy 10 lahy. Teny am-pandehanana nahatsapa izy ireo. Sitrana isika, nadio indray ny hoditra. Ny iray tamin'ireo lehilahy ireo dia niverina ary niazakazaka ho any amin'i Jesosy Tompo. Rehefa tonga teo anatrehany izy, dia nandohalika. Misaotra Tompo, nosotranao dia nahazo fahasalamana. Misaotra indrindra. Nijery ilay lehilahy nisaotra Jesosy, sady gaga no nanontany. Fa angaha tsy olona 10 no nosotraniko, nakaiza ireo 9 hafa? Tao olona ray sisa no miverina misaotra ahy. Eny, iray ihany. Tena iray ihany no tonga nakasitraka. Ary ianao, inona ny antony isaoranao an' Jesosy androany? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny Tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.